Hatramin'izay raha nianatra tany amin'ny lycée sy tany amin'ny CEG voafehy ao anatina rindrina efatra. Fa rehefa mianatra aty anaty ala tena misokatra, tena mivelatra be mihitsy sainao. Mianatra anaty ala resaka lamody malao fa zéro zay. Fomba fitafy tsy dia hoe fitafy hoe mihaja be karakory fa miaigny sur terrain tsara. Taranja aloha be da be fa ny anazy zao ny tena tiako dia le restauration paysage forestier. Anazy zao resaka sylviculture zany gn'anazy. Anazy zao ny tena nafinaritra anazy manao an'izay hoe inventaire zay. Izy manko agnatignaty ala agny dia eo koa anao hoe avantage amin'izay mety mahita karazany biby maromaro koa anao. Anazy zany aleoko tena hoe mahazo amin'ny zavatra kely azo avy amin'ny fahamarinana le izy. Tsy sarotra izy raha mahisy ny olona hiasa anatiny. Fa ny ohatra amin'ny fahamarinana raha ny sarotra kokoa. Be dia be zavatra lasa atahoranao zany rehefa manao kolikoly ianao hoe. Mampanay aloha resaka menace ndraiky pression ataon'ireo mpanambola zany. Ny tena ina aloha dia resaka sécurité personnelle. Matetika regny koa zao hoe le mpiasa forêt zegny ampiororon'olona agnaty ala. Ny fanomezana rehefa miatanay izy zao misy hoe madame Ramsar. Superfery. Voibe zany. Voibe. Raha tahoran'ny ray aman-dreny indrindra zegny tamin'ny antegna niala tanàna hoe andeha hianatra diagna tagny nefa mody avy eo zaza raha hoentigny fa tsy diplôme. Misy tiako tao dia anisan'ny koty za fa tsy raikitra le raha. Taloha niditra taty zany dia mbola hita. Dia aleoko tsy mitady tsony fa dia maliany any. Mihina vary mata. Dia laoko koa tamin'izay voatavo ohatra an'izao misy voatavo be io. Daka tsy tamasa zany zegny tegna fahatsiarovana am'ilay indrindra tata. Dia le fihinanana pango. Nakapiakarana zany aloha. Tantarana ny teo. Mety hoe misy fahadisoana kely eo amin'ny resaka ohatra hoe mijery carte zany dia hoe ity ve le atao inventaire dia mety hoe misy lalana kely ianao dia mihodina nefa ianao efa reraka. Diplôma BTS zany diplôma ambony miazo ny tena zany. Afaliana tena tsombotratra mihitsy tamin'iny. Zay zany vao nanatrika zavatra ohatrohatra ireny zany hoe maro ny olona manakaja. Tokony hoe mahatsapa lanjan'ilay hala, amiagnalandry kokoa zegny ilay olo magnodidina ilay hala, ampianarina izy hoe zao tegna ilagna ilay hala dia mba zareo mihitsy agny fotony no miaro sy mikolokolo ilay hala.